Zay ny amin'iny fa mbola maro kosa ny dingana tokony ho tanterahana eo amin'ny fikojakojana ny lalam-pirenena eto Madagasikara. Izany no nanaovana ilay fivoriana mahakasika ny fankatoavana ny fandaharana asa fikojakojana ny lalam-pirenena. Ao aorian'io fivoriana io tsy maintsy misy ny fanapahan-kevitra izao raisina. Nisokatra androany ny fivoriana mikasika ny fankatoavana ny fandaharana asa fikojakojana ny lalam-pirenena ho an'ny taona 2024-2025 antsoina hoe CP16. Ny ministry ny asa vaventy no nanokatra izany fivoriana izany teny amin'ny infra alarbi. Ny anatin'ny CP16 moa zany izy ity efa fanao sisa-taona. Dia ity moa zany campagne 2016-2017 rehefa mandeha zany ireo ingénieur ny asa vaventy rehetra makany maneran-nosy mijery an'ireny fahasimbana reny dia angona daholo ny information rehetrarehetra dia androany zany validation iny ataony ato. Fankojokojana lala manahoana ny ataon'ilay zany amin'izao fotoana zao rétablissement trafic. Zany hoe ny reny teny manahirana reny zany vonjena aloha dia raha avy eo jerena indray ny sasany izay hita mila fanatsarana. Ka amin'izao fotoana zao zany voritatra zay mbola itony fivoriana hatramin'ny zoma hojerena fomba anatsarana an'izany na amin'ny lafiny administration zany na lafiny norme na amin'ny lafiny conception na amin'ny lafiny suivi-ny fanaovana asa eny amin'ny chantier. Ao anatin'ny fivoriana no resahana ireo fikojakojana foto-drafitra asa samihafa tokony tanterahana ary hotombanana ny teti-bola ilaina amin'izany izay ho ampafantarina amin'ny zoma ho avy izao miaraka amin'ny tahiry mikasika ny fikojakojana ny lalana na ny fer fond d'entretien routier. Izy io zany misy fahatarana amin'izao fotoana zao efa mifampiresaka zay hoe raha vinina roa mandoa ny vola sisy reny mba ahafahantsika manohy ny foto-drafitra asa. Amin'izao fotoana zao moa zany hitantsika vao niresaka teo kely le vola satria misy lafiny tsy maintsy fanamboarana moa zany amin'ny ireo logistique pétrolier sy zay misy lafiny hoe raha vina ny planning de paiement sy ny andoavan-janany le vola. Anisan'ny olana ny fahatarany fandoavan'ireo kompania atsoloka ny redevance na ny RER fa efa misy ny fifampiresahana raha ny fantatra. Aritra 3 andro moa ny fivoriana ary ny zoma ho avy izao no ivoaka ny fehi-kevitra.